tiana ho zaraina ny voazary eto. Tompo itsio zay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao. Mety ho fahadalana ho an'izao tontolo izao ny zavatra zaraina rehefa mahakasika ara-panitsiana ny fiainan'ny olona dia matetika tsy dia tian'ny olona loatra zany. Fa ny zavatra mahafinaritra ny olona dia ilay mamevahana azy andehany amin'ilay fahombiazana fitaka tiany Satana hitondrana ny fiainany tsirairay avy. Fa androany Andriamanitra ninona programa ny devoly rehetra namody mahafinaritra azy ka mamitaka ny olona sokafo masom-panana ihany na discernement Andriamanitra amantatra sy anavaka ny vary sy ny tsy parifary satria efa miteny amina isan'andro ianao. Mitenena Jehovah mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra mahaza ho toerana tompoko. Alleluia. Jesosy dia niteny an'izao teny izao ny boky Matthieu 7:20 ozy izy Jesosy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ozy izy dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Jesosy nisy fotoana naniraka antsika koa hampianatra izy. Dikany hoe fampianarana dia misy zavatra, misy fantsiana ao anaty fampianarana, misy torolalana ao anaty fampianarana, misy fahendrena miampita ao anaty fampianarana. Jesosy nampianatra ny mpianany. Rehefa nampianatra ny mpianany izy dia naniraka ny mpianany hampianatra eny amin'izao tontolo izao. Tsika zany ny atao hoe mpianatry ny tompo dia mianatra amin'ny tompo isan'andro. Jesosy atao anaty Baiboly tsy nampianatra anao fahagagana. Noho izany tsy fanaperana sy tanjona faratapony amin'ny fanompona ny famantarana sy fahagagana. Ampiasain'Andriamanitra amin'izany ny olona rehefa mino ny anarany, rehefa matoky ny teniny dia afaka ampiasain'Andriamanitra amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Niza mino ny anaran'i Jesosy dia mahazo an'izany tombontsoa izany daholo. Fa zao ny tanjona ao anaty fampianarana hitako ato anaty Baiboly dia zao zavatra anankiray ihany nampianaran'i Jesosy ny mpianany, mampianarana hivavaka. Zay zao anankiray, mampianarana hivavaka. Dia ao anatin'ny fampianarana koa dia hitantsika hoe nampianatra Jesosy nizara teny fiainana. Mizara teny fiainana amin'ny fampianarana sy mampianatra hivavaka. Fa maninona mivavaka no ampianarana? Satria eo amin'ny nofo tsy mazoto mivavaka. Io nofo tsy taonanao hivavaka zany io nofo. Noho izany misy zavatra ho fiainana indraindray tsy maintsy terena kely. Misy zavatra indraindray tsy maintsy terena kely. Be dia be mantsy nyfanontaniana mipetraka hoe pastera za tsy tafiditra mihitsiny. Indraindray tsy hitako akory hoe inona mivavaka tokony atao rehefa atory ahako. Dia teteny aminao zay koa ohatranao. Tsy tonga dia nazoto mivavaka be. Fa zao misy zavatra tsy maintsy terena kely ho tonga fahazarana. Hitanareo? Na io fahazaran-dratsy io aza tsy tonga dia fiainanao fa nanazatra ny fiainanao ianao iainao anatin'ilay faharatsiana vao voafatotra dia tonga fiainanao amin'izay ilay izy dia lasa zay ilay antsoina amin'ilay fitenenao hoe lasa olon-dratsy satria miaina ao anaty fahazaran-dratsy. Fahazarana amin'ny fiainana. Noho izany rehefa tianao ihany mizatra zavatra dia alao mizatra any amin'ny tsara. Marina zany raha losa tsy marina. Zara amin'ny zavatra tsara ny fiainantsika. Ato amin'ny bokin'ny Jaona hitondranantsika androany maraina. Amin'ny bokin'ny Jaona 5:20 7 ihany. Vakitsika nresaky ny tompo inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny afatra androany dia zao hoe ilay andrasan'Andriamanitra amiko. Inona ny zavatra tena andrasan'Andriamanitra amiko. Raha eto zao Andriamanitra androany dia inona ny zavatra tena fanirian'Andriamanitra ho ampony andrasany amiko sy andrasany aminao. Dia ndao fa hoentin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fotsika amin'ny alalan'ny fanampiny fanahy masina mba ho voavaha izay olan'izay. Jesosy ny tena n'ity teny ity, zaho izy ny tena voaloboka ary ny raiko izy ny mpamboatra. Eto zany Jesosy voaloboka, ny ray no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny. Fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny na hoe dioviny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo no niteniko izay nilazaiko taminareo. Efa madio raha teo ianareo no niteniko izay nilazaiko taminareo. Tomoera amiko, ary izaho aminareo.
fa tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany. Zaho miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia homay. Resaka communion zany miteraka séparation, fisarahana amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy ampy ny communion raha tsy miray amin'Andriamanitra tsika dia ariana ny ivelany tahaka ny sampany malazo, ary angonina izy ka atsipy ho any anaty afo dia homay. Rehefa tsy tsara ny communion dia mazava ho azy fa any amin'ny afo atsipy. Fosy izy raha miray amiko kosa nareo izy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia ngatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Te-pianatra antsika ny tompo ny fahatsarany communion dia ahatonga ny fahatsarany fiombonana misy eo aminao sy Andriamanitra dia ahatonga anao tsy ho karazan'olona, tena ohatrany hoe ahatsapa-tena fahafoanana zany. Voalohany aloha le fahatsapana mihitsy miova rehefa tsara ny qualité ny communion. Problema atao hoe denany problemana fahatsapana very. Mitanjaka ihany Adama talohan'ny fotoana nanafiana lamba azy, fa tsy nahatsiaro henatra izy satria nrakofan'Andriamanitra ny voninahiny. Ataovy amen moa. Fa ny problema io resaka fahatsapana io joeny devoly. Ianao zany matoa mahatsapa fangiry firiana, fahafoanana lava, fijaliana, dia tadidio mbola tsy tsara communion amin'Andriamanitra ianao. Misy problema ara-piombonana amin'Andriamanitra ianao. Zay no mahatonga ny fampianarana. Za zao raha ohatra ka hoe tsy tsara ny communionko amin'Andriamanitra dia feno fanamarina tena be. Ianao tonga dia omen'Andriamanitra sofina mihaino hoe anamary tena indray eo ambony altara. Lasa tonga dia miteny hoe za tsy azo kitihana, za tsy azo ananina, tsy azo jerevana ny teniko enona fa za zara. Rendritretreny zany crise na communion daholo reny. Aloha tonga dia tsorona ny resaka. Fiatsaram-belatsiny ankoatran'izay. Rehefa ny fampianarana no mametraka anao, anamarina ny tenanao, dia zao tsy eo ny Andriamanitra ny position manamarina anao. Dia tianao ho fantatry ny olona fa mety ianao, dia noho izany le zavatra tsy mety satria toro zavatra mety ianao tsy azo hitarafany ao amin'ny fiainanao, dia mametraka barazy ianao hoe io asiko barazy. Ohatr'izay le izy. Noho izany le fibebahana tsy tanteraka mahatonga n'le fampianarana miova. Tsy zavatra sain'Andriamanitra antsiana no entina, fa zavatra nafisafona n'le fantsiana mba hahafahan'ny mpino miaina ao anaty torimasom-panahy. Ahoana le torimasom-panahy? Torimasom-panahy zay nafisafona ny zavatra tokony hovaina, tsy any amin'ilay objectif na le tanjona tian'Andriamanitra atongavana. Ny tonga anao olona tanteraka, ny tonga anao olona manana firaisana aminy, ny tonga anao olona no amarinina miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Olo mifahasoavana feno fahatahorana an'Andriamanitra. Olona azo hitarafana amin'ny fahatsaran'i Jesosy amin'ny toe-po madio sy fitiavana ary famelan-keloka. Tsy misy endriky ny fahasiahana tafatoetra ao anatinao fa fahatsaraham-panahy voazatoetra no mitondra anao. Halleluja. Tsika mahafantatra fa ilay voaloboka sy ilay mpamboatra dia ao tsika ny miombona. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia tadio voalohany ny ahatonga tsika anapahatsapana ao anaty ny asarobidiny communion ananatsika aminy, ny fiombonantsika aminy. Andriamanitra dia malala sy mahefa ny zavatra rehetra. Raha mametraka azy amin'izay toeran'izay tsika dia mametraka an'izao fomba fijery izao. Fantatr'Andriamanitra ny atao amin'ilay aretina, ny atao amin'ilay olana lalovana, ny zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainana, ny manjoa rehetra dia fantany avokoa. Baiboly dia milaza fa nanisany volondoha ko ara dia voaisany. Hainy ny manasitrana amin'ny fo maratra, ny fanambadiana amin'ny korotana vita ny mandamina an'izany. Mahalala izy ny fitondrananao sy ny toerana rehetra isy ianao raha-pitso. Zany hoe ianao zany rehefa manantona an'Andriamanitra dia ianao mahalala tsara fa ilay antononao sy ilay iombonanao dia mahafantatra loatra ny antsipirim-piainanao no ny fahalalanao azy.
Zany no miteraka fiadanana ao anatin'ny fotsika, tsy mikoropaky tsika, tsy manao ianao zay fomba isehoana na ny fomba anehoana ny fa hoe manam-pahasoavana ianao na olona miavaka ianao. Hitanareo, zavatra tsara tsy mila pub zany. Averiko foana zay. Zavatra tsara tsy mila pub. Ny zavatra tsara na ferana ary vao may mitatra. Jereo Jesosy rehefa nanao fahagagana tao amin'ny toerana anankiray, dia izy aza tao zay ilazana an'izao na amin'izy na amin'izy. Nefa arakaraky ny namerany azy ny vao may napitatra azy. Efa nahita mialohan'ny olana izy. Mialohan'ny hitrangany zavatra rehetra dia fatany daholo ny zavatra mitranga ao amin'ny fiainanao. Ary izay no mahatonga ny Baiboly milaza fa izy no tena voaloboka ary ny ray no mipamboatra. Ny mpamboatra voaloboka dia efa mahalala amin'ny antsipiriany ny antom-pisian'ilay voaloboka ho tonga jus. Azonao fetraklesy. Dia eto amin'izay tsika nao fanoharana mikasika momba ny hoe ny ray no mpamboatra, Jesosy ny voaloboka, ianao ny sampany. Dia eo na mipetraka ilay sampany. Halleloja. Ny antom-pisiany voaloboka dia efa fantatry ny mpamboatra. Ary ny mpamboatra mahalala ny zavatra andrasany aminy mialohan'ny fotoana amboleny azy. Awa. Matetika tsika rehefa tafaresaka amin'ny olona ohatra mpanangana ohatra ny hoe entreprise, ohatra ny hoe olona tena hoe tia manangana entreprise, manangana société ngeza be ohatra hoe aloha ingana dia rehefa miresaka ianao dia mba mihaino ianao ireny olona ireny dia zao ny zavatra filazany zareo. Fotoana tsara indrindra ozy izy anangana entreprise dia amin'ny fotoana mahabe olana, mahabe problème. Rehefa hitanao ny olana matapidalaka le maro ka manaiky ianao vahaolana amany filany maro dia mitsangana ny entreprisenao. Misy olona tratry ny olana dia mitanondrika, fa misy olana manao ankety ama ny probleman'ny olona. Fanapakevitra lizy. Hitanao ny position anao zany miatrika zavatra anankiray dia hamaritra ny zavatra hitranga raha-pitso eo amin'ny fiainanao miankina amin'ny fanapakevitra raisinao androany. Rehefa hitanao ny olana dia manomboka mitsangana ny entreprisenao amin'izay. Satria ianao anaiko tonga vahaolana ho an'ny maro. Dia zao ny zavatra anankiray rehefa vahaolana ho an'ny maro dia tsy ilana publicité. Ianao zao tsy mbola mahita publicité amin'ny hôpitaly fa ny hôpitaly tsy maintsy mandeha foana satria vahaolana ho amin'ny fanasitranana olona be dia be. Donc tsy mahita ianao eny amin'ny panneau hoe hôpitaly manara-penitra tongava maro. Satria mamaha olana ho an'ny maro. Hitanareo amin'izay ilay toe-po, ny tena marina ao anatin'ny fanompona militsika mazoto manolo teny eo anatrehan'Andriamanitra, tia Andriamanitra ampiasao ao vahaolana ho amin'ny maro. Andriamanitra tsy mitady olona tia tena anankirana zavatra goavana. Zay ny mahatsara ny sekoly ny toetra ny vana toe-po mba hahafahanao disponible ho amin'ny fampiasan'Andriamanitra. Problema dia zao, tsika indraindray tonga eo anatrehan'Andriamanitra mahalala ny marina fa tsy mety mandray décision, mandray fanapakevitra hifanaraka amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra. Azonareo leza. Ny ten'Andriamanitra tonga manitsy antsika fa fotsika indraindray taraiky. Arakaraky ny anafangananao ny fanapakevitra no ahitanao ny fijoroan'Andriamanitra tsy taraiky koa mamaly ianao satria mety aminy ianao tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Nao ny hojerentsika kely vetivety. Ianao tsy mila manao publicité amina orinasa mpanao vatapaty zany. Satria isan'andro tsy maintsy misy maty foana. Zany hoe misy mitady foana. Ka rehefa mahita ianao entreprise anankiray mamaha olana dia tsy maintsy mandroso foana zay ary mandeha foana zay na tsy dia renao matetika rehefa fotoana anankiray aiza no misy an'izao satria ny fisiny amaly ny besoin anao. Zany ny antony mahatonga amin'ny Baiboly anisan'ny boky mandeha be sy lafo indrindra eto ambonin'ny tany satria ao ny teny fiainana maneho an'Andriamanitra mpamaha ny olona ny olombelona rehetra.
Zany no mahatonga anay mitory ny tenin'Andriamanitra mandrakandroany satria fantatray fa ao amin'ny teny ny vahaolana maharitra ho anao. Voalohany, vahaolana ho amin'ny fiainam-panahintsika very ny fahatongavan'i Jesosy hamonjy antsika. Faharoa, ny fitoerantsika ao amin'ny Kristy amin'ny toeram-panahy araka an'Andriamanitra. Fahatelo, ny fahafahan'i Kristy miditra sehatra mamaha ny olantsika amin'ny mpasasitsika eto ambonin'ny tany izay hamaritra ny mandrakizay antsika. Maro ny miantso sy mino an'Andriamanitra satria mpamaha olana izy. Azany ary no mahatonga ny olona, ny olombelona sasa manapahatakarana ny fisiny io Andriamanitra mpamaha olana io. Lasa fitaovana ampiasain'ny olona ny vahaolana izay omen'Andriamanitra hanasongadinana ny tenany. Zay le déviation petraky ny devoly. Tiako tompoko no milaza amintsika tsirairay avy fa ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra teo ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Hozy Jesosy manome voninahitra anao izy manamarina ny teniny mba hahafahan'ny olona anankiray mifankahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra, iombona amin'Andriamanitra tahak'izay iombonako amin'Andriamanitra ihany koa. Any Baiboly dia milaza fa izy ny fanasitranana, izy ny mpandahatra izao rehetra izao, izy ny maefa ny zavatra rehetra. Ny fotoantsika mila mitoetra ho mahatoky fa efa vahaolana ho antsika mandrakizay Andriamanitra. Zay no mahatonga an'ilay hoe izy no mpamboatra, ny ray no mpamboatra, izy ny voaloboka ary ianao ny sampany. Ny dikan'izay ny ataontsika dia izao mitoetra fotsiny ao anaty fiombonana amin'ilay voaloboka mba hahatonga antsika afaky ny sitraka ny tsirom-pahasoavana avy amin'ny alalan'ny firaisantsika aminy. Manaiky ny fandaharany sy ny planiny, mametraka ny zavatra rehetra eo an-tanany, mahalala mihoatra ny rehetra ao anatin'ny rehetra lalovantsika izy amin'ny mahapahary azy. Izy no Andriamanitra dia aoka izy hifaly amin'ny asany, tsy maharety ao an'Andriamanitra. Nareo efa nahita voaloboka ny teny tamin'ny mpamboatra azy hoe efa masaka zao fa ho tazy amin'izay? Na koa teo masaka sady fa mba ataovy izay tena hiakselerena le fahamasahana. Ny ataon'ny voaloboka dia miandro ny fahamasahany fotsiny eo amin'ny mahasampana azy. Alleloia. Mifandray amin'le tao am-boaloboka. Marina zay sa tsy marina? Miandro izy ny fotoana hamasaka sy hanotazan'ilay mpamboatra azy. Fa zao, rehefa masaka izy dia anisan'ny lalana tsy maintsy lalovany ny fanosena azy. Hosena izy amin'ny tongotra mba hamoaka ny ranony izay tsara indrindra amin'ilay antom-pisiny ilana azy. Avy eo amin'izay vao azo tehirizina ho tonga divay. Mila miandritsika hoe roviana ny lany ampiasany antsika eo amin'ny fiainana. Azay fiandrasan'izay dia midika fitoerana ao anaty fitsarana fotsiny miombona amin'ilay sampana, miombona amin'ilay voaloboka, dia amin'ilay taom-boaloboka. Dia misy fotoana Andriamanitra miandry amin'ny fotoana mihitsy izy vao manatanteraka izay tsara ho antsika satria raha loloatra dia manimba antsika ilay izy. Misy fotoana zany ny zavatra anankiray tiantsika ho antisipen'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy miteny hoe miandry aloha satria hitany fa mbola tsy tomombana le fepetra ilaina apety sy hamasaka n'le vokatra mba tsy hanimba antsika. Miany Andriamanitra hoe fotoana mapety amin'ny fahatakarana sy fahendrena, fotoana mapety amin'ny fahamatorana tsy hanimba ny fiainam-panahintsika. Misy fotoana atao hoe fahamatorana ahafahako mifeny zavatra rehetra, ny fahendrena tsara amin'ny zavatra rehetra mba hahatonga an'Andriamanitra tsy ho diso fanantenana ny amiko. Nareo le mandiso fanantenana ohatrany hoe amin'ny fotoana hijoron'Andriamanitra tiany ahitana hoe efa mandrositsika ioto vokatra avy amintsika amin'izay izy. Eo vao miseho le fanondranana isan-karazany mety hanimba tanteraka ny image izay tena tian'Andriamanitra anehoana ny voninahiny amin'ny alalantsika. Maro amintsika amin'ny voaloboka manta mbola andrasan'Andriamanitra ho atsalo mba hatoy tsara vao ho tazany. Ao tsara ve tsika? Miandry fotoana tsara izy mba hapety ny programany eo amin'ny fiainantsika satria Andriamanitra dia manana ny fotoanany tsy misy itovizany amin'izay heveranao fa fotoana ilanao ny fahatanterany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra manana ny fandaharam-potoanany izay tsy itovizany amintsika ihany koa, ny lalany sy ny fihaivany tsy mitovy amin'ny fitovizany zavatra fomba fijerintsika. Fa zao fotsiny ny andrasantsika dia ny amintsika dia mila mahaitsika mitoetra eo amin'ny toeran'ny olona anankiray miandry an'Andriamanitra, mahay miandry an'Andriamanitra. Ahoana ilay fiandrasana an'Andriamanitra? Mifaly amin'ny zavatra tsy mampifaly. Miandry an'Andriamanitra ny olo izany.
mideran'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy tokony hoe ampitsika. Raisinao fifaliana daholo ny zavatra rehetra lalovanao amin'ny fahatsapahanao fefeom-pelatana no avinao ray manontolo. Tsisy fanoherana fa feno fisaorana tsy mahare teka ao an'Andriamanitra. Ohatr'izany netrehan'ny Josefa, ohatr'izany netrehan'ny Josefa ny lalam-piainany. Tanareo be dia be ny olona feno fahasoavana fa raraka. Tsy tena efa tsy Samsona, raha ny zavatra nomen'Andriamanitra ny Samsona tena trop. Izy rery mandresy firenena anankiray satria ny herin'Andriamanitra tao aminy. Fa zao Samsona tsy nanana fifehezan-tena. Tsy nanam-pahendrena loatra izy hitondrana le fahasoavana tao aminy. Namaly le fahasoavana nateo ary Dalila. Dia rehefa nofisiany Dalila teo dia nieritreritra izy hoe miaina ao ambany grasy na fahasoavana. Tsy fantany fa ny fiainana ratsy sy ny fitondran-tena tsy mendrika dia tsy maintsy isy fiafarana fahajambana satria ny tanjo Satana anampina ny vision Samsona tsy handeha lavitra. Fahavalo ny vision anao ny devoly. Te hamotika ny vision anao ny devoly. Zay ny maharatsy ny fahotana efa lesitsika teto zay. Ny fahotana raha vao tsy vitanao no manakana azy dia izy no nakana anao amin'ny fanamperana ny vision anao. Vao nanomboka niody ny Samsona ka nanomboka niala tamin'Andriamanitra izy tsy nakatoan'Andriamanitra. Inona namaiky amin'ny Filistina voalohany nataony teo amin'ny fiainan'ny Samsona? Potserina amin'ny voamasony. Satria raha mbola mahita amin'ny voamasony dia tsisy afaka hitarika azy any amin'izay tiany aleha. Dia teto le olona be fahasoavana ny raraka satria tsy discipliné. Azonareo fipetraka ilay izy? Tsy manana fifehezan-tena izy. Ny fifehezan-tena dia ilainao ahafahan'Andriamanitra mitondra anao. Zay ny mahatsara ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ny onction be dia mivaralila rehefa tsy ampy ny fahendrena sy fifehezan-tena hitondrana an'izany eo amin'ny fiainana. Zay no navoan'ny Samsona. Zay koa nahavoan'ireo olona hafa teo aloha rehetrarehetra mety ohatra ny Davida mpanjaka, ohatra feno hery be, feno voninahitra be. Fa zao tonga koa Rabatseba dia varalila. Misy zavatra zany ohatr'izany eo amin'ny fiainana. Fa zao nampiavaka tanteraka ny olona anankiray discipliné. Ny olona anankiray tena nahavita nandahaota ohatran'ny Josefa satria manana tanjona sy anjara voatendry. Ny olona mahavita mandaha ny zavatra kirendrendram-piainana fa mifantoka amin'ny zavatra ilan'Andriamanitra azy ohatran'ny Josefa dia zao mety tsy manana zay nanan'ny Samsona izy, mety tsy manana zay nanan'ny Davida izy, mety tsy manana zay nanan'ny hafa rehetra izy. Fa zao tafita soamantsara tany amin'izay nilan'Andriamanitra azy izy. Ka nitehirizan'Andriamanitra anao tsy onksiongeza be anananao fa ny fahaizanao manaiky ho fehezin'ny fanahy masina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mandeha semaina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao vakio ny tantaran'i Josefa matahotra an'Andriamanitra izy fa ny nefaranany namatsy firenena anankiroa. Zany hoe toto-soamatara tany amin'izay nilà n'Andriamanitra azy. Ka isika zany ho mpiandrasana an'Andriamanitra dia mila manana sy mahatsapa ao anatsika ny vesatra sy asa robidy ny fanomezan'Andriamanitra antsika. Mianatra tsika manaiky sy miandry an'Andriamanitra. Fa natahaka ny voaloboka miantona amin'ny sampany azy sika dia mitadio tsara io voaloboka io manaiky miandry fotsiny fikitra tsara eo amin'ilay toerana misy azy mandra-pioty ny mpamboatra azy. Fikitra fotsiny. Ny ilain'Andriamanitra aminao, Andriamanitra tsy mitady zavatra be dia be hoe manaova kady sy calcul faran'izay enjany eo amin'ny fiainana. Fa zao mifikira tsara fotsiny dia mitoera eo. Fa zao ny famatsinana io voaloboka io hamasaka azy efa amin'ilay sampany efa amin'ilay voaloboka daholo. Mihaino tsara venareo? Ny atonga an'io matoy efa eo daholo. Ilaina ny masoandro, ilaina ny ririnina, ilaina ny vanim-potoana. Matory ndretreretreniny mifamahofao dia zao antoka fotsiny ndrenindretrenina mety tsy zakany aza rehefa migaingaina ny masoandro fa apety ny amaminy ny tsirony sy ny hamasaka azy rehefa avy eo. Dia ohatr'izay koa tsika rehefa nametraka teo am-pelantanan'Andriamanitra dia menara mitsahatra eo. Zay aloha le lesona voalohany. Fantatr'Andriamanitra hoe firy ny hazavana mapety anao, ny rivotra ilainao, ny atsika misy anao fa voafaritra milohany nanamboarana anao zany, ny vanim-potoana lalovanao rehetra, mandra-pahamety sy mahamasaka anao tsara eo amin'ilay dingana teny ilany anao. Misy fotoantsika mila mianatra misaotra an'Andriamanitra. Fa ahoana ary ny mahatonga antsika tokony be fisaorana kokoa noho ny hoe fangatana sy fitarainana. Ny fisaorana zany tokony hisongadina kokoa eo amin'ny fiainantsika. Ahoana ny antony mahatonga an'izay? Ny antony dia tadidio isika tsy natao hoe
tsy natao ino an'Andriamanitra no nivaliny izay ilayntsika aminy. Aza-kinina mivaly men'Andriamanitra anao ny finoanao na tsy finoanao an'Andriamanitra. Tadidio Andriamanitra tsy voatery hamaly anao amin'ilay fotoana mahamaiky anao. Fa zao rehefa mivavaka ianao dia efa nandreanao izy. Ary raha nilaza izy nivaly mialohan'ny fotoana anasitranany na mbola eo ary ny aretiny, considéré ho toy ny tsy misy ilay aretiny rehefa niteny izy fa efa nanasitrana anao. Azonareo fipetraka ilay izy. Zay no mahatonga amin'ny fisaorana lalipaka tompontsika satria fantatsika fa zay zavatra ilantsika pirofo mpanehoana androany dia zavatra efa vita homaly daholo. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Zany hoe eo amin'ilay fotoana no ilalovan'ny devoly antsika. Eo amin'ilay fotoana Andriamanitra efa mahalala anao mihoatra noho ianao. Ao ve tsika? Fantany hoe atraizany zakanao sy ny tsy zakanao. Ny fatranao zany sy ny fetranao dia efa hitany. Ary mila fantatsika fa indraindray ny tsiko dia valibavaka avy aminy. Tia ny problème indraindray. Misy fotoantsika rehefa tsy mivaliana araka ilay zavatra nantenaitsika dia mitsara foana tsika poe tsy nihainao antsika Andriamanitra. Fa indraindray ilay zavatra nieritreretintsika hoe mapety antsika vokatry ny fahafantarany hoe hoay sika satria izy no omega antsika. Fatany meloa ny zavatra hitranga-rapitso dia sakany ianao tsy hoany dia lavon'ilay zavatra nangatanao. Noho izany tsy tokony isy fotoana habanga ny fisaoranao satria indraindray ny fisaorana ampifanandrifitsika amin'izay valy mapety antsika zay heverintsika fa zay ny valibavaka tokony hamaliana Andriamanitra antsika. Tsy zany. Tokony hipetraka amin'ny fisaorana satria na tsy koa aza valibavaka zany. Azonareo ve ny zavatra tiako zaraina? Alleluia. Misaora azy eny na amin'ny zavatra tsy voatery eketsika azy. Miensy tsy hamaliny ianao dia apety anao satria izy mahafantatra no avinao mihoatra noho ianao. Ianao tsy mahafantatra ny rapitsy fa izy mahalala. Rehefa tsy izay dia zay no namaliny ianao. Fa tsy hoe tsy namaly ianao izy akory. Zay mahatonga amin'ny Paoly miteny mifaliana mandrakariva amin'ny tompo. Ny olona tsara fiombonana ihany manana discernement matanjaka mametraka ny fahefam-panapahan'Andriamanitra ho ambony lavitra mihoatra noho ny safidiny. Tsy marety eka ho an'ny tompo. Fa manintsika no mifaly mandrakariva, manintsika no misaotra mandrakariva. Malala ny mapety atsika Andriamanitra maha-omega ny fiainantsika azy. Nao jerentsika ny fanambarany Job atao anatin'ny fahoriany sy ny fanaintainany ka natonga azy ny tehirizin'Andriamanitra mandrapatonga ny vokatra teo amin'ny fiainany eny. Jerentsika kely ane ny Job 3:20 ny 9:10. Hozy izy ny Baiboly Job 3:20 fa mahalala ny lalana faleko izy raha izany toetra dia hivoaka tahaka ny volamena. Zany ny tao ampondra Job atao. Mafy ny zavatra ny lalovana fa mahalala. Misy anankiray mahalala ny fiainako. Tsika zany rehefa mihira tsy hoe natao fotsiny hoe za mahalala fa tia ianao mety anjera ny avona fa izao mbola hijoro foana no ny heriny sandrinao zao malala fa tia ianao. Mafy nandroany Job fozy izy zavatra anankiray fantatro velona ny mpanavitra. Ary ny fifarany io tsy zao hitanareo zao mety kopaka androany ferezina ny tenako fa misy volamena miandry rapitso. Ato zay volamena miafina rehetra ho asehon'Andriamanitra anao daholo tsy maharety eka an'Andriamanitra. Alleluia. Toetra volamena. Amen. Fiainam-panahy volamena. Fijoroana volamena. Fataterahana volamena. Ozy izy Job ny fifarany io fiainam-bolamena. Mamiratra. Job malala fa rehefa tanan'Andriamanitra ny fiainany dia tsy maintsy tsara fiafara izy. Petraka fotsiny Job ohatran'ny voaloboka niaraka tamin'le ohatran'le fruit miankina amin'le voaloboka. Dia zao zay fidona fitrangany mety nisy bibikely nihinana, mety nisy zao, mety nisy an'ity fa zao tsy maintsy masaka ny farany io.
ary tsy maintsy tonga zu tsara lavitra. Amen. Andriamanitra dia mahafantatra anao izy, manatanjon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay velany andalo amin'ny fiainanao. Avereno, Andriamanitra dia manatanjona hoe amin'ny zavatra, toa ohatranao amin'ny zavatra rehetra izay avelany andalo eo amin'ny fiainako. Tena tovy amponona tsara. Andriamanitra dia manatanjona amin'ny zavatra rehetra izay avelan'Andriamanitra mandalo eo amin'ny fiainako. Dia avereno zao, zay tanjona zay hoe dia tanjona tsy hitondra loza fa fiadanana. Ary ny fiafaran'ny fiainako dia mirapiratra lavitra mihoatra noho ny tatao vovonana, satria manana fiainam-bola amena izy hoe hitsenana any aparany. Raha ianao zay olona zay alleluia, alleluia. Ndona antsika hijery ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona toko 1:1. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Raso mihitsy fakitsika. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Misy zavatra zany avelan'Andriamanitra izy eo. Na ny teniny aza na velany tonga tao aminy aloha dia naneho ny tenany. Dia raha dinitsika io, lasa io teny io indray lasa tonga nofo. Misy zavatra zany na ny tenan'Andriamanitra aza dia nandalo sedra mandra-pahatonga azy tany amin'izay planina ny ilany ray azy. Ao vetsika. Ka ny zavatra rehetra avelan'Andriamanitra izy io dia efa ny saininy sy namboariny meloha amin'ny fotoana anehoany azy avokoa. Tsy miteny tsy efa ny sainy zany Andriamanitra. Ianao zany rehefa tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia mametraka ny fisainan'Andriamanitra sy ny fitondrany ao anaty fiadanam-po, ho ambony lavitra noho ny kady sy ny planiny everinao fahasoa eo amin'ny fiainana. Noho izany disipline ho azy ny fiainanao rehefa petraka ao zay famarinana izay. Tsy miteny tsy efa ny sainy zany Andriamanitra, ary Andriamanitra dia miteny eo amin'ny sitrapony lalina izy. Zay tendreny sy lazainy dia tsy maintsy tanteraka na sarotra aza ny lalana. Alleluia. Ninninona zavatra atrenao ka sarotra tsy problème zany, fizy efa mahafantatra melo hoe zao ny fiavarany. Andao ny antsika isainy ao Mateo toko 2:2-7. Raha mandinika isika dia tena hita mihitsy ny maha omega tsara azy. Ao anatina circonstance na olana anankiray izay mitranga dia manana 1000 solution Andriamanitra. Arivo ny vaholanao mena ao anatin'ny problème ray. Lalina tokana hidirany fahavalo amin'ny fiainanao, fa lalina fito ny voahany. Dikan'izay Andriamanitra ny tsikely lalina fa tsy devoly. Atsara ohatry ny tena devoly ny tsikely lalina. Andriamanitra ny tsikely lalina. Lala tokana ihany ny devoly fahotana, fa ny lalina fito delivrena an'Andriamanitra. Amen. Mateo toko 1:2-7. Ary raha nanakaiky any Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifiny nareo roa, ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo vao izy dia eto aty amiko. Ary raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Zany dia tonga mba atateraka izay nampilazana ampaminany hoe lazao amin'izony zanakavavy indro mpanjakanao avoanao malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanakiny boriky miasa. Ary dia nandeha ny boriky miasa zany io boriky io, ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny Jesosy azy, dia nentiny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Zany hoe nisy boriky sy ny zanany zany niaraka teo, roa zany le izy fa tsy ray. Ary ny ankabeazany vahoaka dia nametraka ny lamba ny teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsan-kazo dia na ny teny an-dalana koa zany. Ary ny vahoaka izay mialoha azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe hosana ho an'ny zanaky Davidy, isaonana izy avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Ataovy amen. Jesosy hiakatra ny Jerosalema dia misy teny izay voasoratra hoe ho avy ny mpanjakanao mitaingina boriky sady malemy fanahy izy. Le voasoratra ny nandehanany. Ataovy amen na tsara. Ianao rehefa mandeha amin'izay voasoratra dia tsy diso anjara voateny zany, satria Jesosy tsy manana boriky amin'ny anarany. Hitaingina boriky izy, borikin'olona tsy maintsy taingeniny.
dia inona ny tao an-tsain'i Jesosy? Ozy izy io boriky io ilaiko, za tsy manana fa voasoratra milaza fa tsy maintsy hitaingina boriky manatony Jerosalema. Dia inona ny zavatra nitranga? Sokafan'Andriamanitra ara-potoana mifahafahana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Point anankiray. Ianao tsy natao hiasa saina hoe amin'ny fomba ahoana ny anatanteran'Andriamanitra ny teniny eo amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra melo lalana mampahafantatra melo ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny teniny eo amin'ny fiainanao. Zany hoe raha tany amin'ny testamenta taloha izy tsy maintsy mitaingina boriky, amin'ny androny izy tsy maintsy tonga le boriky satria izay voalaza meloha dia natao tanteraka androany. Androany maraina ninona ny lazain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao natao tanteraka aminao zany. Tsy marety point anankiray voalohany. Halleluja. Andriamanitra manomana. Zay koa ny anankiray. Mila mintsika fa misy famatsiam-panomanana avy amin'Andriamanitra hors calcul. Ivelan-kajinao. Esory le fomba fisainana te hife foana ny zavatra rehetra mifanaraka amin'ny kajy sy ny fomba fijery ao anatinao. Esory zay. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao ny atao hoe miankina dia mitoetro mahatoky misitraka fotsiny Jesosy avy aminy. Fa zao izy mahalala melo ny zavatra rehetra amin'ny fanatanterana ny sitrapony amin'ny fotoanany. Tonga amin'ny fotoana tokony hakanany Jerosalema. The time is now. Hozy izy ny anglisy. Zao ny fotoana. Dia tonga ara-potoana koa le famatsiny. Ina le ilaina eto? Boriky. Dia hozy Jesosy makaresy amin'ny vohatra ry. Halleluja. Misy vohatra zay ihany tsisy mahita fa hitan'Andriamanitra fa misy ny anjara voatendrinao. Dia Andriamanitra misy naniraka ianao makanesa ny alay amin'izay le izy tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ary rehefa Andriamanitra maniraka dia miantoka izy sa tsy miantoka? Miantoka izy. Mety tsy hitan'olona ilay izy mipiana ny fanina fa Jesosy nahita. Kandotsika ametraka eo am-pelantanantsika ny fahefana feno sy ny fahafahana mitondra antsika satria na boriky ho tangenana aza dia efa fantany melozy akana azy. Raha eo an-tanan Jesosy ny fiainanao misy dikana mbola tsy hitanao raha pitso efa fantatr'Andriamanitra hoe aiza ny akana n'le solution. Hitan'Andriamanitra io. Ahoana ny ananako an'izany paster? Miankina fotsiny ao anaty vavaka fahafantarana ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Halleluja. Efa voaomana amin'ny fahatanterahany teny rehetra amin'ny fotoany avy fa tsy misy lasa alona taraiky mba hitranga amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria misy teny manoana ao ambadiky ny vavaka atao. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra ne. Zay no mahatonga antsika tokony hisaotra azy. Rehefa mandinika tantaram-piainan'i Jesosy sy ny lalana rehetra ny ainany dia tsy hitako mihitsy izay tokony hampangovotra anankina ny fiainako aminy satria fantatro fa tsy blablabla zay mahay mampiresaka ry tena angom-bola nanao an'ity nanao an'ny ery nanao an'ny atsy. Halleluja. Tsisy resaka hoe kritika, tsisy resaka hoe ninina zany. Teny tsotra fotsiny zany. Fahamarina zany dia ny ampony mahalala. Zany itsina amin'izany. Za le mitory aloha voalohany. Za ho anazy ny teny zany. Raisiko anazy fa tsy ho anizy nanao an'izy aloha. Tsy izay zavatra izay ny tanjona tian'Andriamanitra atao. Andriamanitra eo amin'ny position anankiray tia hitanao miombona amin'ny venao. Ny antoka ny fampakarana anao dia tsy dia nankin'Andriamanitra loatra amin'ny zava-bitanao fa amin'ny fifandraisanao lalina aminy. Paoly ny teny. Ozy ny apôstôly Paoly. Ny anadinana ny mpampianatra toy ny mafy no ny anadinana anareo izy. Paoly ny teny an'izany. Mpampianatra manan-javatra manatombony kokoa amin'ny fahalalana no mpianatra. Ary matoa mampianatra izy dia engagé ao anaty fampianarana ianao. Ny aina, hijoro, anatanteraka izay zavatra zarainao. Zay mahasarotra n'le fijoroana telo ety. Engagement ngeza be amin'ny ara-panahy zavatra ataonao. Tsy midika akory zany hoe aza mandeha mitory. Fa zao rehefa eny an-dalana ianao ampafantarin'Andriamanitra anao zavatra tokony antsinanao dia mandrosoa ao anaty fanekena mba hahafahanao mitombo. Matombo ny apôstôly Paoly miteny hoe mafy ny anadinana mahafantatra ny mpampianatra no ny mpianatra. Ny dikan'izay dia zao isy fanadinana zany. Raha hialy eto tany ianao dia ozy izy ndray boky ny Hebreo aorian'ny fahafatesana ozy izy indray mpandeha dia fitsarana. Dikan'izay misy ny fitsarana manokana misy ny fitsarana fahobe.
Mila miomana zany tsika fa tsy tia tany ty mifanaperana. Mananatony any tsy mpiainana ianao ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Alesy any amin'ilay hoe andeha toriana Jesosy. Toriana, inona ny torianao an Jesosy? Toriana aninona? Inona ilay torianao an Jesosy? Inona ilay antom-panangonana an'iza ho aiza? Tsika mitady revay authentique. Tena fifoazana ny tadiavintsika. Inona ny tokony fo amin'ny fiainan'ny olona aloha? Fanahany. Misy fitarafana ve? Ny fahamarinany teny amin'izay ilan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainan'izay miaino anao. Fa raha ny marina, raha io Jesosy avy any Nazareta io no anakiana antsika amin'ny fiainantsika marina, manaiky sika toetra ao amin'ny teny, iaina ny teny, izara ny teny, ijoro ao amin'ny teny, zavatra anankiray tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainantsika, tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainantsika. Ombantsika izy, anamarina antsika izy fiadanam-po atao anatintsika. Misy fotoana ohatrany hoe, misy fotoana ianao rehefa mijery dia fantatrao ihany ny endriky ny olona hoe ny loza ampisy. Hoe ny loza amin'ny fiadanana ilay olona. Hitanao, mety miezaka izy mamboamboatra ny zavatra teneniny. Mety miezaka izy mialoka amin'ny vola, miankina amin'ny arena, amin'ny zavatra ivelany. Fa hiteny amin'ny endriny hoe tsy miadana izany olona izany. Fa inona ny tsy mampiadana anao raha mbola renao misy izay tsy fiadanan'izay, izay tsy fiadanan'izay, tsy azony zavatra ivelany fenoana. Raha hiazakazaka ianao aminao objectif inona hoe za raiko Jesosy dia za koa miadana, za koa mananina, za koa mba misitraka. Avy amin'iza na amin'iza? Non, avy amin'ny tompo rery ny antony sitrahantsika ny zavatra rehetra. Alao Andriamanitra anao izay tokony ataony amin'ny fotoana. Rehefa feno sy masaka ny vokatry ny fitiavana ampon'ny olona, tsy tokontsika ny anany amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa Andriamanitra velao anà ny asany. Rehefa tena amponao ilay izy dia vitanao manatanteraka an'izay tokony atao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy antery. Fa matetika indraindray mipopcorn amina resaka vola sy ny andraikitra sy ny adidy, mamono ny fifatoanao ara-panahy, marina izany. Satria nandehanao matsapa-teny hoe tsy manana dia menatra ianao raha vao tsy manana, satria lasa ohatrany hoe vola ny tanjona sy zavatra. Za tsy manery nizaniza amin'ny centre mihitsy hatreto, marina fa tiako vita amin'ny herinandro ny centre. Fa zay vita eo amin'ny centre aloha zay azo dia isaorana an'Andriamanitra. Io ny tsy asako fasan'Andriamanitra kina ny ahiko amin'io. Afaka ampiasa olona anankiray Andriamanitra hoe za tena tery be mihitsy fanahiko. Ohatry ny doran'ny tompo mihitsy tamin'ny alina, tena sehony aty amin'ny alina hoe mantanynao manantona pasteur Odoro fa tokony tena anampy amin'izao sy izao mba santry ianao. Ny tompo afaka mamanga izay tokony ho vanginy ihany. Fa za hijoro fotsiny ampianatra anao ny lalan'ny fahamarinana, ampijoro anao amin'ny lalan'ny fitiavana, mba ahafahanao rehefa mialeto aloha. Centre mety amin'ny 10 taona ohatra vao vita. Engany mba tsy ho zany fa mba mety hoe amin'ny herintaona dia vita. Azonareo ka mba tiako tenenina fa mety tonga amin'ny herinandro Jesosy. Ny important amiko ianao mihaona amin'Andriamanitra. Vatana trano fanahy hitan'Andriamanitra ty vatany ty. Ny latsika toerana mba tsy hanofo ohatr'izao dia efa ilain'ny olona ny tranony dia miala fotsiny. Tsy ao amin'ny toeran'Andriamanitra fa ompon'ny olona. Fa raha misy toerana ivondronantsika eo afovoany fotsiny kosa nefa izy. Tsy mahareteka ho an'to. Tsy hoe tsy ilaina ny toerana fa lara-pahamehana amin'ny fiainam-panahy. Mifanompoana tsy fisehoany ivelany. Tsy izay ilay fanambina tian'Andriamanitra lazaina, fa mifanambina tsoa ianao fiainao Andriamanitra. Tanjotsika ny orona foana mba hifankahita amin'i Jesosy amin'ny fotoam-pampakarana. Akino amin'ny aran'ny fiainanao. Raha zany hoe mahalala melo izy na miboriko itengenany azy, mahafantatra amin'ny melo hitranga raha-pitso izy. Ho an'ny olona izay miankina aminy dia zao sambaritsika satria fantany zavatra rehetra momba ny fiainantsika, fantany avokoa izay lentsika eny lavitra eny. Zany mahatonga antsika feno fisaorana noho ny fitarainana. Ny olona feno fiankina dia feno fisaorana satria tonga dia mahita hoe eo an-tanany avo indrindra ny fiainako. Mahefa ny zavatra rehetra ny Andriamanitra. Fantany momba ray manontolo. Tsisy miafina aminy izao manjoa azao. Zao lalovako oatra somary mangiry firy kely zao androany vao may hanomezako voninahitra azy. Fa misy lalam-panehoana tiany hitondrana anefena ho tonga volamena. Ny zavatra fantatra dia zao tsy ho raraka izany izay menakavy. Tahina ny taranako. Halleloja. Tahina izay menakavy amin'ny lafim-piainanay ray manontolo. Ny fiainam-panahinay, ny ainay, ny fikarakarana momba anay eo an-tanany tsara fiantohana izay miankina aminao Andriamanitra. Halleloja. Halleloja. Misaotra Tompo. Tena misaotra.
lasa fisaorana be dehibe. Amen. Efa natateraka mifanasitranana antsika izy, efa natateraka mifandresentsika izy, efa natateraka no avy ny tokantranontsika izy. Fantany lalina rehetra hitondrany ianao eny amin'izao tontolo izao, ary fantany hoe inona ny tontolo andrasany aminao, fa fantany koa zay mampety tsara anao. Efa hitany meloa ny trangano ny olana, zay le hoe borika efa hitany meloa, efa manao ny zavatra rehetra izy amboatra n'le voaloboka meloa amin'ny fotoana avokary no tonga ranom-boaloboka sy divay. Ary ianao izy misy tsiro tsara ao anatinao, feo ampandrahoana azy Andriamanitra. Misy fotoana misy zavatra goavana be tsy mety mipoaka satria nahoana matikambo loatra ianao. Zay fotsiny tian'Andriamanitra amboarina. Dia jeren'Andriamanitra le lalam-piainana, io indray le matikambo fa mivoaka, io indray le matikambo fa mivoaka, tsy afa-panadinana mihitsy ianao fa redouble eo amin'ilay fatikambo foana. Eo. Tsy mba mety tsotro ohatran'ny zaza, tsy mba mety madio am-po tsara, manana alahelo ao anaty, tsy mahay mamela elo ka zany rehetrarehetra zany ane reto e. Amin'ny fomba ataony antsika ataoko hoe zaza ny sotra hoe mbola manaiky tanteraka ao anaty koa hoe ny avinavim-po sotrotr'izany. Vao raisiko ty micro ty tonga dia men'Andriamanitra nareo ny discernement miavinavy ny pastery zany. Zavatra zaraika eto zany avinavina. Tsisy teny mpanitsiny eto ohatra. Tsisy teny andraisanao lesona ra-panamba hiatrenao fiainana. Satria na izala tsy resy lahatra mihitsy fomba hoana nizarako an'le izy. Zany hoe za zany miaina ao ambany grasy fotsiny. Mialoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy ova mihitsy. Fa zao maizy azy, raisiko maizy ahy le mampiavinavina fa dia nefa ny Baiboly miteny fa mampiavinavina, mpananina, ny mananina, manana anjara toerarary. Za zany nefa amin'io ao amin'ny Kristy. Fa mbola manana an'ireo toetrareo, mbola misy olakalaiko kely. Fa zao hoe fahasoavan'Andriamanitra nanga manarina an'izany na tsy mamela helo koa aza ny fahasoavan'Andriamanitra. Lainga. Rehefa tsy mety amin'Andriamanitra dia ny fahasoavana manamarina anao amin'ny fotoana iverenanao, tsapanao fa mpiavinavina ianao, mibeba fa tonga dia ny grasy mamafana iny. Miainao tsara nareo. Fa zao dina fanina ny zavatra tokony hositranina. Fa zay mahatonga ny tompo milaza amin'ny fotoana iverenana tsy fantatra akory. Halleluja. Halleluja. Ny ataoko dia tsotra fotsiny satria efa hitany meloa ny zavatra hitranga rehetra eo amin'ny fiainako. Miankina aminy ny mpamboatra tsy adala fa mahafantatra ny tokony ataony. Miankina aminy, misitraka fotsiny sy mifikitra. Iny voaloboka iny tsy maintsy misy taho mifikitra miray amin'ilay le tahony. Dia zay vao manome voa tsara. Ny ataoko zany dia ilay voaloboka mifikitra amin'ny fotsiny mandra-pialako eto an-tany amin'izay antom-pisiana rehetra ilany anahy sy mampety anahy. Dia amin'izay fotoana izay hifaly ny amiko izy ary eo anaminy dia ame anahy izy dia niteny hoe zao no tiako hita amintsika rehetrarehetra, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Fa maninona ka izany voasotro anaty Baiboly, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Tsara zany ianao sady mahatoky. Ary le tsy hoe olona no mitenitra anao no miteny hoe za tsara, fa izy no miteny hoe tsara ianao. Noty avy any aminy, fa raha tsika reto no anontaniana hoe i tsisy ratsy zany, asaiko mijoro vavolombelona daholo. Fa zavatra tsara daholo tany sainareo eto. Fa le ratsiratsy reny afenipeny reny, iny anefa navelan'ny tompo e. Mody atao ohatran'izay ohatran'le bainga vadika ohatr'ireo avelan'ny tompo e. Fa le izy koa nefa tsy hoe kory fanamelohan-tena fa mitaky fandrosoana. Raha eny andalam-pandrosoana ianao mbola hitanao misy tsy tanteraka ny tompo anaisotra ny reny fa mandrosoa foana. Halleluja. Hoy Jesosy mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa arakaraky ny angadiana no androsoanao any amin'ny fahatanteran'Andriamanitra. Zay ilay andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Marina zany sa tsy marina? Saotra ny tompo mahafantatra ny fotoana rehetra. Miankina fotsiny zay le fanotronana zay. Fanotronana zany dia fanehoam-piankirana amin'Andriamanitra, fanehoam-pipikirana amin'Andriamanitra, fanehoam-piaina pisaorana amin'Andriamanitra. Zany mahatonga net be mihitsy Jesosy teo amin'ny fasan'i Lazarosy. Saotra dia namoaka fotsiny izy. Saotra dia namoaka. Saotra anao araiko efa niaino ahy ianao. Lazara voatao voaka Lazarosy. Lazarosy nisy mibata tao nefany mbola voafatotra lamba-paty. Ianao olombelona be ne fatoratra ny tokony tany tafatsangana eo zany.
fa zay tsy tafatsangana maolona sy herin'olombelona vita ny tenin'Andriamanitra bataina. Vita ny tenin'Andriamanitra bataina. Toy izy Andriamanitra hoe vao amin'izay izy fa saosepitra. Fa ina mahatonga ny tompo hoe vao izy fa saosepitra. Zany hoe rehefa tafavoaka Lazarosy dia seho amin'ny maolona amin'izay. Mety sepitra. Fa tao am-pasana izy tamin'ny fomba namoa amin'ny fanamasina azy, puissancen'Andriamanitra niaro azy, tsy ho sepitra, fa namelona azy avy eo am-pasana. Dia dinio, mandrapavita an'ilay fotoana zany, dia hozy izy Maria hoe kanefa na inona angatahanao amin'ny ray, dia haiko fa omeny anao zany. Dia nitodika Jesosy nijery marito ohatr'izao, velona ny anada. Tamin'iny fotoana iny velona Lazarosy. Satria tsy nitondra mambavaka intsony Jesosy teo mivaravara-pasana hoe Lazarosy velona ianao. Efa tamin'iny resaka iny velona izy. Fa nakanesany teo am-pasana hamoaka azy fotsiny. Dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Esory haingana amin'izay ilay vato mba hivoaly Lazarosy. Be dia be valim-bavaka efa nivalian'Andriamanitra fa vato tsy afaka ny tsy matafavoaka azy. Vato tsy anjaran'Andriamanitra fa anjaranao. Misy zavatra anankiray izay tenin'Andriamanitra aminao foana. Fa ohatran'ny angatahanao andro ianao mihitsy mafantatra mangatak'andro. Dia eritrereto hoe mifamaly aloha Marta sy Maria zany, Marta sy Jesosy hoe esory vato. Mavesatra loatra fa mba sy namana. Esory vato. Rangolahy be ty. Tafavoaka ve Lazarosy? Tsy tafavoaka izy. Ny antony ny esorana vato amoahana Lazarosy efa velona. Zay mahatonga an Jesosy raha tonga eny am-pasana izy tsy lanja faty. Ary zay ny tsy mapety ny famadihany. Satria tsisy ifandraisany amin'ny maty sy velona. Fa matoa tonga eny izy amelona. Amoaka velona. Eritrereto ny promotion azon'le fasana fa lasa trano. Hatramin'le fasana nazo promotion rehefa teny Jesosy lasa trano ivoan'ny olona. Mamene zao Jesosy zao. Tsy andeha lavitra fa hatreo aloha ny androany maraina. Hitantsika tsirairay avy Andriamanitra. Mino fa tsika tsirairay avy avance be ny montre io. 7 minutes. Amen. Fa tsy maninona fa hitanao Andriamanitra. Ameno ny fahabangana rehetra ny fiainanao izy. Ao anatin'ny sekoly mpamanolana fantatsika izay andrasan'Andriamanitra amintsika. Fantatsika sa tsy fantatsika? Ny tian'Andriamanitra. Ny anaraka azy mifanetretena. Amen. Ny joro amin'ny sitrapony zany mamaika an'Andriamanitra. Ny fahagagana amin'Andriamanitra zao tontolo zao manondrana ianao rery no mijoro anazy. Fahagagana zany amin'Andriamanitra. Satria eto tany ny olona efa meratsy ary zao tontolo zao mitoetra eo tanan'ilay ratsy. Ka raha vao ianao miaina amin'ny fahatsarana varian'Andriamanitra mifantoka any aminao ny fifatoany. Manaraka tsika mbola hitantara zavatra anankiray aminao mahafinaritra be mihitsy. Atonga anao teny hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra feno ao anatin'izao sekoly izao. Ndao tsika hitsangana ame voninahitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Dia nataovy ao anatin'ny fonao feno makasitra azy ny amin'ny teniny. Aoka ny fotsika sokatra ho an'i Jesosy teneny Jesosy androany. Amin'ny fosin'ny fanahiko manontolo ny akasitrahako anao. No fitiavanao sy ny famindraponao. Sotra miteny velona omenao ahy isan'andro. Anairanao ny foko tena hitodika amin'ny filazantsara marina. Tena iaina ny teny fiainan'Andriamanitra. Tena anao izay ampifaly anao mba tsy handiso ny anjara voatendry ilainao ahy eto amin'ity tany ity amin'ny fandalovako eto Andriamanitra. Raha misy ny fiainana eto an-tany dia mandalo. Tomany voateraka ny zaza dia ampitomaniana. Rehefa hiala n'olombelona dia hitomaniana. Voateraka izy dia ampitafin-damba. Vao hiala koa ny olona eto an-tany tafin-damba fa tsy mahatsiaro tena. Ninona zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany dia zao miainga amin'ny zavatra natomboka ireny dia tsy maintsy hifarana daholo. Fandroany Jesosy ampitodiako ny foko amin'ny mandrakizay. Ananako fahatsapana ny lanja ny fiainako amin'izay fandalovako eto an-tany tsy ho tafasaraka aminao mihitsy. Satria ny tena ilaiko dia ny fisianao sy ny fanotronanao ary ny fetezanao hiaraka amiko mandra-pahatonga ny fotoana izay hodiko any aminao. Amin'ny fotoana ny nohony trompetra dia eo nysika Jesosy ary tsisy nizaniza sakana ahatonga an'izany feonan'izany tsy ho tanteraka satria anao
aza velanao adaladalaka mpiasa ny safidiko mba liana ihany andreteny fahamarinana fa tsy mety tanteraka ny fiainam-pahamarinana. Tianao ianao ahita olona tena matahotra anao sy mandeha mifahitsiana ary feno fiombonana aminao amin'ny fotoana iverenana any aminao. Fantatra nefa fa ninninona zavatra rehetra ilainay na zao ankehitriny zao ary dia vitanao manao an'izany. Amin'izay vahaolana ilainay andavanandro vitanao manafaka an'izany Andriamanitra. Ampiony sy raha iavy raha iala eto amin'ity toerana ity izy ka handeha any amin'izay toerana rehetra andehanany any ampahitao amin'ny voninahitra ao izy tompo. Tsofoka rano ianao miala eto ny vahaolana feno amin'izay zava-tsarotra lalovanao Andriamanitra ny alefa an'izany amin'ny fomba mahagaga. Mandihana fa le fanasitranana ilainao zao marain'izao ikasika ianao amin'ny fanasitranan'Andriamanitra. Tononoko ny fiadanan'Andriamanitra manam-pahefana mihoatra ao anatinao noho ny fanoherana rehetra ampandresa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Iady ny adinao Andriamanitra, ampahomby ianao Andriamanitra, ary zay fihedinany ambadimbadika any mitady voaforona melezana anao tsy ho ambininy aminao sy ny ankonanao zany. Tononoko amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha andehanao dia izy ho lohalalana sy ho vodilalanao. Mangataka mitompo amin'izao fotoana izao. Ireo aretina sarotsitranina rehetra ao anatin'ny vatanao ho kasihan'Andriamanitra. Ny tanan'Andriamanitra dia afaka hikasika hatrany amin'ny sela faran'izay bitika indrindra ao anatin'ny vatanao ao. No ny herin'ny famelan-keloko Andriamanitra izay miasa androany maraina dia salama amin'izay ianao. Mandehana fa tononoko izany ary ny vavolombelonao dia hitrango zao maraina izao. Averiko ny vavolombelonao dia hitrango zao maraina izao. Fanasitranana Jesosy. Tsy mpanasitrana fotsiny izy fa izy mihitsy ny fanasitranana. Raiso ny fanasitranana avy aminy. Fanasitranana ny fanahy, ny fomaratsy, ny fanaintainana, ny rofy, ny cellule cancéreuse miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny virus rehetrarehetra izay mitondra aretina torana amin'ny ran'i Jesosy anaketsana pahefana. Niza tonga eto ananako antoka fa hikasika ianao Andriamanitra. Feno androany maraina amin'ny vavolombelonao. Reo fivotosana tsy tokony hipetraka ao miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. No ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. No ny dia kapoka izay neretan'i Jesosy reo rivotoana lasa mandraisa fanasitranana avy aminy. Manonona an'izany teny zany ho voninahitry ny ray, zanaka ary fanahy masina. Amen. Mahazo toerana vetivety alohan'ny tsodrano no fanaritsika eo an'Andriamanitra. Zay manome mpifaliana sy ampitiavana anao kasitran'Andriamanitra. Aza matahotra ianao raha tsy manana koa ianao tahin'Andriamanitra foana ianao. Hitan'ny tompo ny fonao sy fitsikitsikina aza menatra n'izy zany. Amen. Fitahiana serena be ao am-ponao hitan'Andriamanitra. Alleluia. Tsika manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana amin'ny fo manontolo mihitsy. Free life tsika manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Malalaka tsara amin'ny fiainantsika. Misy ny tanan'Andriamanitra sy ny famindram-pony sy ny fahasoavana. Aiza dino fotoanantsika rapitso maraina sekoly tokantrano rahana amin'ny mama Viviane. Andao tsika ity tanana mafy ho anty. Amen. Dia ny fotoanantsika ihany koa somary iva mitranompokony olana lakely ohatry ny mahazatra. Efa hita toerana somatsara fa lasa tampoka tamin'le teo. Nisy asan'Andriamanitra nalekely tany amin'ny province dia tsy maintsy nandeha. Dia sorana ny tompo fa tafaverina somatsara eto amin'ny somary iva fotoanantsika ao amin'ny tranompokony olona lazao namana matsakaizy. Amen. Dia ny sabotsy maraina ihany koa ny fotoanan'ny communion iarahantsika menakavy. Hita manokana anao Andriamanitra. Aza dino manana programa kely tsika ho amin'ny fanompoana izay efa manomboka heverina ny zavatra hitra tsisy miova mihitsy fa mitonam-bavaka samy tonga dia mitonam-bavaka ny rally. Analavory aloha ny akaiky indrindra eo. Dia misy rovina moa ny Analavory pasteur 15-16 octobre Analavory. Vavaka tsika mba ho fatanterahany famonjem-panao Analavory. Isy firehetana ao Analavory, isy fiovampo ao Analavory. Vorivory tsy izy rehetra hoe soron'Andriamanitra daholo. Amen. Soron'Andriamanitra daholo. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika menakavy. Halleluja. Sorona ny ekipa rehetra manatotosa sy manatanteraka amin'ny fanompona foana mandritra ny reny absence madinidinika reny. Amen. Dia ihany koa ny mpiara-manompo izay fanotrona mandrakariva mambavaka mba hitondrotsika mambavaka ny fiangonana rehetra eto Antananarivo.
tena mba angatatsika mibavaka amin'ny fiangonana rehetra mpanompon'Andriamanitra rehetra aza teny tonambavaka andreo a mpiraita-po amintsika ireo zay mandray an' Jesosy a sy mivavaka amin'ny Jesosy a sy manana an' Jesosy sakaizantsika ho any an-danitra daholo dia lohalitsika miforotra ho an'ny rehetrarehetra mba iombonantsika fositra isaina tanteraka amin'ny mpiraita-po sy ny mpirahalahy ao amin'ny Kristy ao anaty filazaon-tsara tsy misy kilema. Alleluia. Hotahiny tompontsika rehetra tsangana ary andray tsodrano hitanareo ane Jehova ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehova ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ne Jehova ka menareo fiadanana mandehana amin'ny fahafenon'ny tompo mandana amin'ny tolotsain'ny tompo mandana amin'ny fiombonana amin'ny tompo mandana amin'ny firaisana amin'ny tompo mandrenesa mibitsiky ny tompo eny an-dalana ao an-trano eny am-piasana tsy rery ianao fa eo ny tompo raha nainy ny trompetra na afaka ray minitra azy tsika rehetrarehetra hifankahita aminy mahita fibebahana marina mahita tena reo tena fifoazana tena izy ao am-pon'ny olona fifoazana feno hoe taentan'Andriamanitra fiombonana amin'Andriamanitra firaisana amin'Andriamanitra fahombiazana miaraka amin'Andriamanitra tsofoko rano ianao a ahita fiadanam-po fitsaharana firehetana mandrakariva ao an'Andriamanitra aoka ny sofinao tsy andre afa tsy avy amin'Andriamanitra tononoko ny sivana ao anaty fampianarana tena hibitsika eo amin'ny sofinao dia teny hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany ka tsy tokony ampidirina tiany avy amin'Andriamanitra ka tokony hiainana amin'izao fotoana izao a personnel amin'ny famonjena tsy ekinana aman'olona lalana eto an-tany fandalovana fa tsy mandrakizay noho izany a fantarony zavatra rehetra azony mafy a zay tsara ho aminareo ny fiadanan'ny tompo zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo miteny amiko Andriamanitra fa misy olona eto any sitran'Andriamanitra amina fivitosana présente ny vavolombelonao amin'ny zoma henoko le izy tena miaisitra mihitsy iny moa tsy zavatra iny indray asehon'Andriamanitra hoe henonao reo mpitoriana le zavatra ho ataony dia mitehiteny fotsiny hoe nisy